Hoentin'ny fandaharana aty amin'ny biraon'ny sampana lehilahy kristianina eto amin'ny Foibe FJKM, trano ifanomezan-tsoa Analakely indray ianao anio satria dia nahazo fitaovana fanampy ny famokarana mofo mpandraisana ny sampana. Tsy mifidy finoana ny SLK FJKM fa rehefa mila azy na misehatra inona na inona dia misokatra ny varavarana. Faly miaravantsika rehetra mpanaraka izao fandaharana izao tonga soa tokoa eto amin'ny biraon'ny sampana lehilahy kristianina Foibe FJKM isika izay hita eto amin'ny trano ifanomezan-tsoa Analakely rihana fahadimy varavarana raika sy dimanjato ny biraon'ny sampana lehilahy kristianina FJKM izay mandray ny olona rehetra indridrindrindra ny lehilahy no raisina eto kanefa ihany koa izay sampana lehilahy kristianina dia manana ny asanay manokana ankoatran'ny fitezam-panahy eo anivon'ny sampana lehilahy kristianina eo anivon'ny lehilahy kristianina izay fitezana azy ireo mba hiorina tsara amin'ny filoana mpitarika mahomby ary ho lehilahy mahery eo amin'i Jesosy Kristy. Dia ankoatran'izay ny asan'ny sampana lehilahy kristianina ihany koa dia mamokatra mofo mpandraisana izay ampiasain'ny fiangonana rehetra izay mahatsiaro tena ho kristianina no manjifa izany mofo mpandraisana izany, izany hoe nefa ny biraon'ny sampana lehilahy kristianina dia misokatra ho an'ny olona rehetra indrindrindrindra isika izay hividy ny mofo mpandraisana izay ampiasaintsika eo anivon'ny fiangonana, eo anivon'ny fitandremana, eo anivon'ny sehatra kristianina rehetra eny. Ao anatin'izay mofo mpandraisana izay dia ny hoe ny mofo mpandraisana vokarin'ny sampana lehilahy kristianina dia misy sary Madagasikara tapahana hazo fijaliana. Ary teo anatrehan'izany ihany koa dia efa maro ireo mpanjifa ny mofo mpandraisana sampana lehilahy kristianina ary tsy maharaka izay dia nahatonga anay sampana lehilahy kristianina hanafatra masinina mofo mpandraisana avy any Allemagne fanampiana ireo masinina efa nisy teo aloha izay tonga soamantsara ary isaorana ny tompo ny nahazoana izany satria tena ezaky ny sampana lehilahy kristianina mahadio izany masinina mofo mpandraisana izany. Raha ny zavatra iainanay sy ataonay eto anivon'ny sampana lehilahy kristianina FJKM amin'izany mofo mpandraisana izany dia izay rehetra fiangonana kristianina ka hividy izany mofo mpandraisana izany dia raisinay am-pitiavana ary maro tokoa ireo fiangonana izay mampiasa izany mofo mpandraisana izany ankoatran'ny FJKM. Isan'izany zao ny Assemblée de Dieu, misy ihany koa ireny ravavy eo amin'ny Luterana misy tonga eto, ny MTM sy ny maro samihafa zany, maro dia maro izy ireo no tonga manjifa izany mofo mpandraisana vokarin'ny sampana lehilahy kristianina izany. Tiany olazaina dia hoe ny sampana lehilahy kristianina dia misokatra ho amin'ny sehatra rehetra eo amin'izay famokarana sy fivarotana ny mofo mpandraisana izany. Antony maro no mety mahatonga ny lehilahy miditra na tsia ao anaty fikambanana arakaraka ny zava-misy ao amin'ilay toerana na fitandremana io. Noho izany mila mamantatra ny antom-pisiany ny tsirairay eo amin'ny sehatra misy azy ahafahany mijoro ahatratrarana ny tanjony. Amin'ny sampana lehilahy kristianina ny sampana lehilahy kristianina dia isan'ny ray tena imasoanay ny fitezana sy ny fitoriana ny filazantsara ho amin'ny lehilahy kristianina araka ilay salamo 2:20 hoe hitory ny anaranao amin'ny ralaiko aho. Izany hoe ny tena zava-dehibe aminay aloha dia ilay fijerena ireo rahalanay ireo lehilahy kristianina dia amin'ny ankapobeny zany raha ny tena izy dia ny lehilahy kristianina no lehilahy no atao anivon'ny sampana lehilahy kristianina. Fa misy ihany ireo izay atao hoe mpanohana, ireo le mpanohana indray kosa dia ireo vady aman-janaky ny sampana lehilahy kristianina, tsy mpikambana sampana lehilahy kristianina izy ireo fa mpanohana ny sampana lehilahy kristianina. Izany hoe tsy sampana zany ilay vehivavy ao anatin'izay fa mpanohana fotsiny ihany fa ny tena mpikambana ao anatin'ny sampana lehilahy kristianina sy raisin'ny sampana lehilahy kristianina ao anatin'ilay fikambanana dia ny lehilahy kristianina. Raha ny hitanay eo anivon'ny fitandremana dia mizara telo miavaka tsara.
Misy a ny fitandremana zay tena mandroso ary mahafinaritra ny fitezana mavitrika ny lehilahy ao anatin'izany sampana lehilahy kristianina izany. Ireo dia ahafahana fitandremana vitsivitsy no ataoko hoe vitsivitsy mety maromaro ihany no azo lazaina ny amin'izay sehatra hoe tena mazoto. Ary eo amin'ny fitandremana sasany zao dia voaresaka tany voatsela zay dia hoe ny sampana lehilahy kristianina no tena mandroso amin'ilay fitandremana eo anatrehan'ny sampana hafa. Dia ireo zany misy zany tena mavitrika fa misy indray ny eo ihany tsy dia tena lazaina mandroso nefa tsy dia tena lazaina hoe memotra fa atonontonony eo ilay sampana lehilahy kristianina ao anatin'ny fitandremana. Kanefa ihany koa misy ny fitandremana zay tena sarotra ny mitaiza sy mitaona ny lehilahy kristianina. Raha ivoro ny sampana lehilahy kristianina ny amin'ilay fitandremana sasany reny dia vitsy fa rehefa hiasa kosa dia mazoto indray ny sampana lehilahy kristianina amin'ilay fitandremana sasany ireny amin'ilay sokajy fatelo zany itin'izay. Inona no mety ho antony mahatonga ny lehilahy marisarisany amin'izay hoe fidirana sampana lehilahy kristianina izay? Ny antony mamparisarisa ny sampana lehilahy kristianina na ny lehilahy hiditra ao anatin'ilay fikambanana dia tena tsara mampatsiasy sy mampafantatra ny olona ny hoe fa maninona moa ny lehilahy no tonga amin'izany dia zao ny antony. Lay mahizy azy ny lehilahy mihitsy no efizay mihitsy satria ny lehilahy amin'ny ankapobeny a dia manana nyreto toetra ireto hiavahany amin'ny rehetra. Eo aloha voalohany a ny lehilahy dia andevozony asa zany hoe olo miasa izy ka tsy mahafoy fotoana hanatanteraka asa any am-piangonana fa amin'ilay fitediavana amin'ilay asa fivelomana andavanandro iny ny tena mamaky azy te hiezaka mandrakariva hanatanteraka ny asa zay efa napetraka taminy. Raha izay ray faharoa dia ny lehilahy ihany koa dia tia mifaninana amin'ny zavatra ety ivelany. Dia fahatelo tsy tia mampiseho fihetseham-po imasom-bahoaka dia eo anatin'izany zany dia hoe ohatran'ny aleony zany mipetraka amin'ilay toerana mahizy azy amin'ny maha-olombelona azy ao anatin'izay fa tsy dia tena resy lahatra izy na tsy mahavitrika mihitsy ny azy amin'ny asa fampona an'Andriamanitra fa variana any amin'ilay asa fitediavana sy asa andavanandro ny lehilahy kristianina. Ny vahaolana dia zao ny hoe ho an'ny olona zay mitaritra ny lehilahy kristianina dia mila mamantatra ny sehatra sy ny tontolo misy azy mba ahafahana mamaritra ny fomba hitorianan'ny filazantsara aminy sy ny hitariana azy. Ny antony dia tsotra dia ny hoe tsy mety zany aty amin'ny sampana lehilahy kristianina ny hoe misy fototra iray hoe ity ihany no lalana iray enitsika hitariana ireo lehilahy ireo fa miakina amin'ny tontolo misy an'ireo lehilahy ireo no andrafetana sy anoritana lalana tokony atao mba ahafahana tarika azy ireo. Zany hoe tsy misy zany hoe tsy maintsy zao no ataontsika mba hahatonga ny lehilahy resy lahatra ny am-piangonana fa miakina amin'ny toerana sy ny fotoana izay mety toriana sy andehanana. Ny SLK izay samy manome fanamby ho an'ireo lehilahy mijoro sy miditra ao aminy fa manana tombony mihoatra lavitra noho ny tokony ho izy ireo ao anatin'izay. Ny tombotsoa amin'ny lehilahy kristianina zay mety miditra na hiditra ao anatin'ny sampana lehilahy kristianina dia hoe eo aloha ny fitezana ara-panahy mba hahatonga azy ho mpitarika mahomby eo anivon'ny ankonana, eo anivon'ny fiarahamonina, eo anivon'ny firenena satria mitaiza sy manolokolo ny lehilahy ny sampana lehilahy kristianina. Ray faharoa dia ny hoe mba ho tonga lehilahy lehibe mahatratry ny ohatry ny fahafianoan'i Kristy. Ary ny fahatelo dia ny hoe mba hahatonga ny lehilahy ho vavolombelon'ny fahamarinana eo anivon'ny sehatra izay ametrahan'ny tompo sy atson'ny tompo azy. Miafatra ho antsika lehilahy kristianina dia tsotra ny hoe aoka isika hanahaka an'ireo lehilahy malaza ny finoana ao amin'ny soratra masina isan'izany Mosesy,
ry Gideona, ry Davida sy ry Solomona izay nijoro tamin'ny finoana sy ny fahatokinan'Andriamanitra tamin'izay rehetra natao sy nytanterahany tamin'ny androm-piainany ka nahafahan'izy ireo nijoro vavolombelon'i Kristy hatrany hatrany. Josoa dia samy teny mihitsy hoe fa raha izao sy ny ankonako kosa dia hanompo amin'izao izahay ka aoka isika lehilahy kristianina mba ho tahaka an'izany Josoa izany ihany koa tena hijoro vavolombelon'i Kristy amin'izay rehetra atao sy tanterahany. Afatra ho an'ny raim-pianakaviana, tena moa raim-pianakaviana dia miafatra dia zao ny hoe aoka isika raim-pianakaviana izay avoavo nankalaza ny fetiny ray, aoka isika mba ho raim-pianakaviana modely eo anivon'ny ankonana indrindrindrindra ka ho raim-pianakaviana ity ny ankonana maneho fitiavana ny ankonana ary mitarika ny ankonana hanompo an'Andriamanitra ary handeha amin'ny fahamarinana. Aoka hoe ihany koa nefa isika raim-pianakaviana mba tsy ho raim-pianakaviana mandositra didy fa handray ny andraikitritsika amin'ny maha raim-pianakavianantsika. Ny braon'ny sampanalera kristianina dia misokatra amin'ny 8 ora maraina ka hatramin'ny 2 ora hariva isan'andro manomboka ny alatsinainy ka hatramin'ny zoma. Ho antsika malagasy rehetra tsy vaovolo dia zao ny hoe ny birao dia natao ho an'ny olona rehetra ary tsy mampatahotra miditra amin'izy ireny fa tena sehatra iray ahafahantsika mifanakalo hevitra mahalala ny tokony ataontsika ny fandehanana amin'ireny birao ireny, na izany ety anivon'ny birao amin'ny fiangonana na eo anivon'ny birao eo anivon'ny sehatra ara-panjakana dia tsarovy fa tsy zavatra natao ampitahotra ny miditra amin'ireny fa natao hanampy antsika satria asam-bahoaka asan'ny vahoaka no tanterahana anivon'ireny birao samihafa. Arak'izany aoka isika rehetra ho samy tompon'andraikitra ny amin'izay rehetra atao, tsy natao ho an'ny lehilahy na ny vehivavy na hoe ho an'ireo mahay taratasy ny birao fa natao ho an'ny olona rehetra izay mila izany. Tanjon'ny fandaharana isika rehetra tsy mavozo birao.